Malaza be ndray zao le teny anankiray filongoa. Hitantsika angamba ny vaovao hoe mifandray tanana, réconciliation, prala isika dia zay zany. Okay, tsara zany. Asaingo zao raha ny soratra masina ny jerena dia misy pragmatisme lehibe zay aseho ny soratra masina tantaran'ny Kaina sy Abela. Réalité no asehon'io tantara io, tsy tantara historique réel fa réalité, fa aseho amin'ny alalana tantara. Ny pralahy na dia ataontsika hoe natambatry ny raza de même sang, tsy misy angamba ny lien mafy mihoatra noho ny hoe lien de sang zany, dia rehefa ny intérêt-ny anankiray ny voakitika dia ny rahalahinao ihany no pire ennemi-anao rapitso. Zay tadidio zay. Zay mahatonga l'expression hoe des frères ennemis. Ary ny tantaran'izao tontolo zao dia manamafy an'izany. Noho izany soyons réalistes. Ny alliance misy rehetrarehetra, ny fifandraisana misy rehetrarehetra amina circonstance, baikony circonstance, dia tsy maintsy ho ravaina circonstance ihany koa. Zay le izy. Tsy maintsy rehefa io circonstance io zany no ny créer an'ilay pseudo fraternité, tsy ndreko tsara pseudo, dia tsy maintsy circonstance ihany koa no hanindry an'io dia ho rava. Rahana situation tsy azo anoarana no manery ny olona hiavana, dia tsy fihavana an'izay fa eo ambony volcan endormi. Tôt ou tard ça va péter. Zay foana ny teniko hoe avelao ny fotoana hanapirofo sy haneho zay tena fifandraisana marina. Ny fotoana ihany. Misy expression fampiasako foana eto am-pejy. Le temps est l'allié favorable de Dieu. Le temps. Satria io fotoana io mantsy tsy figé fa évolutive, miova. De eny ampandehanana eny. De io le tenen'io le niova ranona. Tsy niova izy. Fa zay vao niseho ny vrai visage. Donc, filongo hoe réconciliation hoe finamanana c'est pourquoi pas. Mais il faut pas se leurrer. Fa mbola raha misy tantara farany antitra indrindra amin'ny tantara zao tontolo zao dia io fratricide ady ny prala. Ary tena tonga hatrany amin'ny tsy azo eritreretina mihitsy. Noho izany un homme averti en vaut deux. Ary samy mahalala ireo fa filongoa par circonstance, na filongoa par opportunisme, na filongoa obligé. Donc, wait and see. Laissons le temps faire son boulot. Fa ho an'ny mpifankatia prala tokoa, zay tsy natambatry ny circonstance, ireny plus mandroso ny fotoana, plus le lien se serre. Samy mandinika tompoko, raha soatsika rehetra. Voalohany dia ny fampihavanana zay nataony ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara tany Androy. Nampihavanana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara, zay efa avy lehibe ny faritra tany amin'iny ihany koa moa taloha, ary ny sombamboaka ny Madagasikara zay filoha lefitra fahafito ny teny miaram-pirenena lehibe ny fanoerana amin'izao fotoan'izao, ny sombamboaka Milavonjy Philobert lany tao Ambovombe Androy, ary ny kestora ny teny miaram-pirenena teo aloha tamin'ny mandanay teo aloha, zay sombamboaka Ambovombe Androy ihany koa tamin'izay fotoan'izay Jean-Michel Henry. Satria dia mifandona ara-politika izy mirahalahy reo, zany hoe ny solombavambahoaka Milavonjy sy ny solombavambahoaka teo aloha Jean-Michel Henry. Dia izy telo lahy reo zany no nanao an'izay fampihavanana izay. Ary dia everiko fa rariny sy ritsiny raha ohatra ka nanao an'izany fampihavanana zany ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara.
tsy hoe fampiavanana ara-politika akory le natao teto hoe ny politika ray ato de miavana amin'ity politika ray de lasa iray dy tsy zay fa fampiavanana ara-piaviana sy ara-pirazanana ary mamalagasy zay zany ny tena natao sy amin'ny mampiaramonina zay zany ty fampiavanana ty ny politika mijanona eo ihany ny firehana samihafa zay mampiavaka ny tsirairay fa kosa ny firalahiana noho ny toerana iray ny aviana noho ny Madagasikara iray noho ny tanindrazana imbonana ary noho ny politika dia hevitra noho fandona fa tsy ny olombelona de zay no niteraka an'lay fampiavanana zay natao ny farany herinandro teo raha tsy hivoko aminareo ny fizotran'ny tantara dia toy izao ny zava-misy zany eo amin'ny tontolo politika amin'ny ankapobeny izy mirahalahy reto dia antoko politika samihafa foana hatramin'izay satria mila vonjy nisy fotoana dia niaraka tamin'ny avy Norbert Lala Ratsirahonana no tena niady mafy azy nisy fotoana koa izy dia niaraka tamin'ny président Yer Rajaonarimampianina ary dia nifandray tamin'ny président Yer Rajaonarimampianina nandritra ny fitondrana nitondrany président Yer Rajaonarimampianina dia tonga ny fitondrany ny Andry Rajoelina dia niova tsikelikely ihany koa ny solombabôka mila vonjy nanarady ny président Andry Rajoelina satria nifandray akaiky tamin'ny mpandrara Mamra Vatomanga ny solombabôka mila vonjy dia lasa tao anatin'ilay atao hoe UPAR zay niaradia tamin'ny Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina isan'ny appui na socle Andriamatoa Andry Rajoelina tao anatin'ny fahatrandroya ny fisian'ny solombabôka mila vonjy Philobert ny questora Jean-Michel Henry ndray nefa dia lany tamin'ny lokony Irmar ary eo ny olana satria lasa nisy guerre na leadership ho an'izy mirahalahy reo nisy ady fity samy manao ny ady sisika eo akaiky ny Andry Rajoelina tamin'ny fotoanandro ny nitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina dia ateo no natonga n'lay tsy fitoviam-pijery tsy fitoviana ara-politika araka ny teneniko teo dia nikitra izy mirahalahy reto zany nisy fandona zany zareo ara-politika androany tonga ny vanim-potoana ny fanavozana mila vonjy Philobert dia filohan'ny fanoerana eo anivon'ny anteny meram-pirenena filoha lefitra fahafito izy zany eo anivon'ny anteny meram-pirenena ary amin'ny mampanohitra anazy dia manao ny asany fanoerana izy ny zavatra misy nefa de izao ny filohan'ny fanavozana Republika Madagasikara dia zanak'Androy izy mirahalahy reto samy zanak'Androy rehefa nandinika zany ny filohan'ny fanavozana Republika Madagasikara de nipetraka ho ray aman-dreny hoe aleo amin'ny ray aman-dreny de hitsangana hiteniny marina jebagna izy hitsangana ary hiteny an'izay fahamarinana hijoro ho isan'ny mpampiavana zay zany tao anatin'ilay disadisa dia ny teny izy hoe ho ampiavaniko izy mirahalahy reo satria nisy ny zavatra tsy nampitovy hevitra fa zako na ny tena zany zako izy ao anatin'izay zako zany nanana zavatra tsy nitovik-hevitra tamin'ny izy mirahalahy reo dia noho izay antony zay no mampitsangana an'andro any mamafa ny tany aloha tadiditsika tsara fa nisy fifandonana nisy trano narodana tao an-tsena tamin'izany nisy fampitifirana nisy de saika voasambotra mihitsy tamin'izay fotoana zay tamin'ny mandana teo aloha ny fampitadiavana eran'ny tanàna ny député mila vonjy tamin'izany hoe hosamborina intervention tsy intervention natao tsy nisamborana ny député mila vonjy Philobert zay zany le fifandonana tena hoe nisaraka tamina fifanenjena fifampitifirana nisaina nafoy tao anatin'le izy tamin'izany fotoana zany de io zany le hoe arenina androany hoe okany zavatra taroa lasa ombany lasa fa amin'ny mahiray atsika zanaky ny faritrandroy de atombokotsika eto ny fampiavanana etotsika ny manomboka miavana ataoko ahoana hoy ny filohan'ny fanavozana Republika Madagasikara ny ampiavana ny faritra hafa misy disadisa eto Madagasikara raha ny ana ato androy ary tsy vitako ny mampiavana azy zay style zay zany dia entina
ametrahana ny atao hoe filongoa fihavanana sy ny fifanajana respect eo amin'ny mahazoky mahazandry mahaolobe tsy fantatra tadidinareo fa tamin'ny fandarantsika tamin'ny lakamisy lasa teo dia nitondratonikalo tato anatin' ty fandarantsika ty io tonikalo zay nety koa dia malagasy makany a ny ranjara zana mihoatra tam'izany a no niresahana hoe ny tanorantsika kehitriny dia manary ny fifanajana tsy manaja hafa le dikany tsy manaja any amin'ny faritany a tsy miasy tsy manaja ny atao hoe tsy manaja mako any amin'ny faritra na hoe tsy miasy de mpiambonombo zay ny dikany tsara ho hainareo ihany zany fa sao de everinareo fa hoe zavatra hafa ny dikany rehefa misy teny ino misy tsy manaja dikany tsy manaja mpiambonomby na hoe ino misy tsy miasy dikany tsy miasy mako manaja ny dikany de iny tsy miasy tsy manaja zany koa zany dikany io any amin'ny faritany zany zay nilazana ny mpiambonomby zay zany mpiarakandro izy tsika fa le izy zany misy fomba hafa koa itenena azy de hoe tsy manaja na tsy miasy reo zany a mpiambonomby fa le tsy manaja tenentsika eto zany a dia le fifanajana mihitsy amin'ny mazoky sy mahazandry de napetraky ny PRRM matsara tao anatin'ny lateny zay nataony hoe izaho izy zandrin'izy roa reo zokiko reo de manaja an'ireo zaho izy manaja zoky ary fombatsika ty androy zany misy an'izany fomba zany aty amintsika ty ny fifanajana de zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny tolo taloha ny fiainana mahamalagasy fa taty arina dia miova moa ny fiarahamonina noho ny ataontsika hoe etraketraky ny fandrosoana ve sans civilisation dia tsy tadidiny zandrotsony ny asiny atao hoe zoky matetika aza na ny ray aman-dreny de tsy voaja rehefa mandray fitenena fa manevateva ny tanora kehitriny de zay na tonga atsika tamin'ny lakamisy nitondra ny tonikalo hoe malagasy makany eny eno ary malagasy be fivoarana tsara haingo tsara vaty tsara sampy tsara anarana izato fiedinedina hoe zato fomba mampiteny ianao ny tena malagasy a fa tsy reny tolo reny satry na hitsinjo ihany zato ianao mireare por zany mpandrosoana miedinedina fandeha sao mako nitanina lera fotsy be ndraiko ka manajanaja hoe mandehana sombonaiko so fa ny ato kely koranga antitra efa goga ilay misatroka ibano sy ny tafy lamba soga izay ny vimbo neta kely to tsy zaka ny sahady ka ny oaranao malaky tsy nanaovana azafady taitra ihany ga ibe na hitanao ny vatravatra ka nitraka moramora nefa de na mihitratra eno izy velotseto mafy zany ka tsy to saingy hoaiza mony tena zao ny gasy tafafo tafatompona rangahy zara lasa kodikody iny koa ny seranazy to vavy be lamody iron'lay mitetindoko sy miborovolorony sady tsy mitafy lamba tsy miteny gasy tsony de indreny koa nandalo ny aradipy fampitatana kizy lasa kizy vavy amin'ny tena fisandratana miova tsy mpivady mihitsy amin'ny zato fombafombany kanjy de tsy zany loatra raha nataony tombatombany natenengahy be fa mba anazy reto zaza nefa lozany nataony fa ny fampikitika aza de ny fampikimokimo de iserana andika ngahy be ny arahaba reto zanakavatsika eno aro malagasy be fivoarana tsara haingo tsara vaty tsara sampy tsara anarana tsy anozona ny taolo ninona atao saingy masina ny sata zay vao hitsakitsakao ity de mameny atao hoe fifanajana ny fanajana ny zoky fanajana ny ray aman-dreny de nentitsika ty tamin'ny lakamisy nyresahantsika ty tamin'ny lakamisy de akory fa falitsika raha niendriky zany zavatra nyresahantsika zany nitataratra ny farany herinandro tany Ambovombe fa ny teny ny filoha fanavaozany Repoblika Madagasikara manaja zoky a modely zany ranga ho atsika zany nareo ZNZamilaza zay ty zay takarakatsaka anay Madagasikara ainay ty raha ty manajala isany zoky fa PRRM mary manaja zoky atele moany amizay ty fireareanareo ty hoe zay nanao an'izao zay nanao anitsy mato manaja de mahafantatra zany fa misy asiny ny firahalaina misy asiny ny fihavanana noho izany tapitra hatreo ny fizahozahoana satria zay manko ny zavatra tady hisy ankehitriny ny tanorantsika lasa mizahozao tady anao didiko fe lehibe tady io anao osakely mejoro ho tsy refesy mandidy ny mpitondra rehefa manome modely hoe
zazy mitarika anareo de mampiseho fanajana ny zoky ninninona frais politique za ozy tsy hiteny hoe rehefa manao an'izao famitranam-pihavana an'izao zahay dia hivadika aty misy ana ny député mila vonjy Philobert mijanona ho Irmar izy ary mijanona ho Mapara mijanona ho lehibe mifanoerana eo anivony anteny miaram-pirenena fa saingy kosa ny fihavanana noho ny tany aviana zay tsy afaka isarahana de atombona amin'ny toerana sahaza azy atombona amin'ny toerana zay nipoirany atombona amin'ny toerana ny fifankatiavana ary dia mifamela ao anatin'izany raha misy ny zavatra tsy zaka saingy kosa ny lalana politika de samy manany azy ihany iny zany tsy midika hoe rehefa natao an'izay de tsy hisy mpanohitra tsony ao nivony anteny miaram-pirenena tsia zany fotom-pisainana zany no tsy nanana ny mpitondra teo aloha ary nanaovananao ny sokajina ho toy ny fahavalo no ny antony ara-politika ny tsy nataony zareo ny ataontsika amin'izao fotoana zao zareo teo aloha rehefa tsy mitovy firehakevitra aminy de hitadiavana dossier atao zay higadrany n'olona iny potehana ny amponja samboriny eny an-dalana ka ny Edy Bois de Rose ka ny mbola Joseph Rajona ka ny Roly Mercia ka ny Ferdinand Selo be da be le izy fa reo ny tany saiko aminareo ka ny Nidoni noho ny tsy fitovizan-kevitra ara-politika dia atao toy ny fahavalo alanatra amin'ny ainy mihitsy aza na azo ny Nidoni tany a Nosy Belleville reny de olatra takaitra napetraky ny tsy fahaiza mitatany ny mpitondra teo aloha sy ny ara-tsim-panahy ara-politika ny olona teo aloha na tonga andreto olona reto tsy mifankaty de no Iandro Rajoelina satria mampiady ainy mampiady anao io ataony tsy mitovy hevitra ianao samy anao ataony mifandony ianao samy anao fa androany tsika no mitadiny very tsika no mamitra-pihavanana any amin'ny fifarana nyty fandarana tya misy hira anankiroa alefatsika ny anankiray hiran'ny Rosy hoay reto sika de ny anankiray hiran'ny Quick Joselito aya teo mbany reo hira roa reo atolotra anareo ampitiavana mba hahafahantsika mahita hoe ny politika ny hevitra ny miady fa tsy ny olombelona ao anatin'ny lahateny zay hoentin'ny filohan'ny fanavaozana Repoblika Madagasikara dia mametraka ny mazava-dehibe ny fifanajana izy zalahy tolona zay nataontsika tsy vita raha tsy nitsangana ny miaramila ny miaramila no nazahoantsika ny fandresena ny dinantsika an-dalambe de dingana anankiray tolona ampisehoana tamin'ny mpitondra hoe tsy faly amintsika fa nasetriny atsika ny basy sy ny lacrymogène maro ny endriky ny tolona zay efa naseho teto Madagasikara fa asetry atsika ny gaz lacrymogène sy ny basy mipopoka ny fanenjehana ny fanagadrana ny ramatahora fa ny fitsanganan'ny maramila no namarana ny etraketraky nataony ny pombany Andro Rajoelina tapitra treo iny izy tena ny etraketraka efa lasa ny andafy izy tena ny etraketraka efa nametraka anazy ho tsy gasy tsy mamitra-pihavanana amin'ny tsy gasy tsika fa gasy amin'ny gasy no famitra-pihavanana fa Andro Rajoelina de efa nametraka anazy ho tsy gasy dikany hita moa ny andanitsika rondoa mitra-pihavanana amin'olona mihevitra ny tena no tsy gasy azafady dada tapitra treo ny amin'iny fa itsika samitsika no mamitra-pihavanana noho izany zao ny modely voalohany zao ny allure hitondrany ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara no endriky ny fiainan'ny Madagasikara sy ny fiarahamonina ary sotoavina raha pitso raha fakapitso mety misy ny sahiran-kevitra mety misy ny yaoatra mety misy ny fanina fa zao tsy tsara ohatra ny mifankaty tany amanora ny kabary de tadidiko tsara zay nataoko tany Ilaka Est koa io nataoko fa maninona kay hoa isika rehefa any am-piangonana de afaka manao hira tsika hoe telefty hoe raha mifankaty isika de iova lanitra avao zao fiainana zao koa panjakao lefty fa sambatra tsika raha mifankaty telefty
de rehefa manao an'iny iritsika de mifandray tanana na inona frena na inona fiaviana de mifandray tanana tsika hany am-piangonana io inona kay masarotra zay ty ivelan'ny fiangonana zay ny kabarina ataoko tany Manoro